La 4G Batelma vous présente Ny vaovao. Aro, miaina sy miaro, mandry voniny vato. Manolotra ho anao ny vaovao. Lavage Kiri. Manolotra ho anao ny vaovao. Lavage Kiri, ho finaritra ny tontolo andronao. Sivy amin'ny dimampolo taona androany niverenan'ny fahaleovan-tenan'ny Madagasikara. Niavaka ny fanamariana tamin'ity taona ity. Niavaka ny fitaovana nentina na ny eo fa miady amin'ny tsy fandriam-pahalemana ny folo alina malagasy. Tamin'ny 1:10 sy 10:20 ny tonga tetsy Ivato ny filoha republikan'i Rwanda Paul Kagame. Ny filoha republika mivady niaraka tamin'ny mpikambana eo anivon'ny gouvernement izay nitarehan'ny praiministra Tsay Christian no nitsena azy teny an-toerana. Voronlanina ny vahoaka tetsy amin'ny Kianjabeny Mahamasina nandritra ny fankalazana ny fahasivy amin'ny dimampolo taona niverenan'ny fahaleovan-tena tamin'ity androany ity. Nanomboka maraina ny filaharana hiditra ny Kianjabeny Mahamasina, vahoaka maro no tonga nanatrika ny fankalazana izay niavaka noho ny fahita isa-taona. Niavaka ihany koa ny fankalazana ny fahasivy amin'ny dimampolo taona niverenan'ny fahaleovan-tena ho an'ny faritra ivelana Antananarivo renivohitra tamin'ity androany ity. Matso, fety sy fiaraha-mifaly ao anatin'ny filaminana tanteraka no hita. Eo amin'ny maresaka iraisam-pirenena namozana ain'olona indray ny fifindramonina any États-Unis sy Meksika. Mpianaka maty an-drano azo sary rehefa niala tao Salvador hiazo an'i Meksika, miparitaka amin'ny tambazotra serasera izay natohana olona maro. Ny aditin'ireo afetrany ary. Finaritra tompoko lahy sy tompoko vavy miaraba ny malagasy rehetra tratrany izao fetim-pirenena izao. Vaovao voaray izao ariva izao dia nisy ny fifanosehana teo Mahamasina alohan'ny hijerena podium io ariva io. Ampolony ireo maty marobe ihany koa naratra tamin'izay. Tanterina aminao ety any Antsiprian'izay rehefa tonga ny Antsipriany any faraparany vaovao any fa mialohany izany aloha dia 7:10 taona androany niverenan'ny fahaleovan-tenan'ny Madagasikara. Niavaka ny fanamariana tamin'ity taona ity fanadina. Tamin'ny roa ratolakandro tahaka ny mahazatra nanatanterana ny matso fanamariana nazon'ny Madagasikara ny fahaleovan-tenany. Tahaka ny mahazatra kosa dia nanomboka tamin'ny fisafon'ny filohan'ny repoblika ny tafika izany. Miavatra ny tafika ny filohan'ny repoblika Andry Rajoelina fa izy ireo no reharehan'ny vahoaka malagasy. Ankehitriny dia mankalaza ny fetim-pirenena. Mijerenareo ny malagasy koa ry filohanta malagasy vonina hiatrika ny matso ve ianareo? Sa va ianareo? Ijova ianareo? Afaka atomboka ny matso. Miisa 2:20 sy 704 ireo ao anatin'ny tafika malagasy no nanatanteraka ny matso. Mpianatra ho mpitandro ny filaminana, tafika vahiny, ny paramilitaire, ny tafika nabakabaka sy ireo mpampiasa fitaovam-pitaterana eo anivon'ny tafika. 700 kosa ireo fiara naranty, 3 ireo angidimby ary 5 ireo fiara manidina vaovao.
Araka ny fankalazana ny 550 taona nahazoany Madagasikara ny fahaleovan'ny tenany androany. Isany nampiavaka izany ireo fitaovana vaovao manaraka ny fivoarana. Ny vahoaka sy ny fananana any amin'ireo toerana izay mety ny CPC na ny corps de protection civile dia raha ireo mponina tsy salama na marary any amin'ny faritra lavidalana. Tamin'ny 2010 no ny farana ny matso teto Mahamasina, lamina amin'ny ankapobeny ny fanatanterahana izany. Fa tamin'ny 1:10 sy 10:20 minitra ny tonga tetsy vaton'ny filohan'ny Repoblika ny Rwanda Paul Kagame. Ny filohan'ny Repoblika mivady niaraka tamin'ireo mpikambana eo anivon'ny gouvernement tantarian'ny Prime Ministre Tsek Christian Ntsena sy teny antoerana. Fanadiny Yves Richard. Tamin'ny 1:10 sy 10:20 minitra no ngadina tetsy amin'ny serana mpiara-manidiny vaton'ny filohan'ny Repoblika ny Rwanda Paul Kagame sy ny délégation notariny. Ny filoha mivady niaraka tamin'ireo mpikambana anivon'ny gouvernement notary amin'ny Prime Ministre Tsek Christian no tonga nanome voninahitra azy. Taorian'ny fandraisan-tanana nataon'ny filoha mivady ho mariky ny fiaraban'ny ny vahoaka malagasy tsy ankanavaka no ventsona ny hira-pirenena rwandais sy malagasy. Tamin'ny fisafona ny tafika ny filoha rwandais sy ny filohan'ny Repoblika amin'ny Madagasikara no sady filoha faratapo ny filoha Aldata aorian'izay. Teo ihany koa ny fampahafantaran'ireo mpikambana gouvernement tonga teny an-toerana notary amin'ny Prime Ministre Tsek Christian. Naneo ny hafaliany amin'ny fandraisany divahiny manokana anatin'ny fanamariana ny fetim-pirenenty ny vahoaka malagasy nanomboka teny vato ny azo ananosy. Vahoaka marobe no nanotrina ny vahatongavany ny ofaofany sainam-pirenena rwandais sy malagasy raha nitazana teny an-toerana. Zava-dehibe ny fahatongavany ity vahiny manokana nasain'ny filohan'ny Repoblika ity. Lesona maro raha ny fantatra no azo tsoahana amin'ny fomba nanarenany any Rwanda. Rotiky ny ady atrano sy ny adi-poko nandritra ny 15 taona. Santionana ny fametrahana fitsipika fampifehezana ho an'olom-pirenena, hitarika ny fandraisana andraikitry ny rehetra sy ny famelomana ny firaisan-kina sy ny fihavanana, indrindra anatin'izao fanamariana ny fiverenany fahaleovantenan'ny Madagasikara zao.
Fa tsy tahaka ny isa-taona nomenan'ny ministry ny fiarovam-pirenena ny fanaovana kabary ofisialy ho an'ny vahoaka malagasy izay fanao ny filoham-pirenena amin'ny mafetin'ny folo alindany ny fetin'ny fiverenan'ny fahaleovantena malagasy. Mampianana kotoara izao. Noraisy ny ministry ny fiarovam-pirenena ny kabary ofisialy ho an'ny vahoaka amin'ny mafetin'ny folo alindany ny fetin'ny fiverenan'ny fahaleovantena malagasy raha toaka ny filoham-pirenena no mpanao izany hatramin'izay. Nambarany ministry ny fiarovam-pirenena nandritra ny kabary nataony fa mila ny fanomezan-tanana avy amin'ny tsirairay izy ireo anatratrarana ny fanampy amin'ny fampandriana fahalemana. Ry malagasy mpiray tanindrazana ianareo folo alindahy 20 jona 1970 20 jona 7 sy 20 7 taona zao no niverenan'ny fahaleovantena Madagasikara ary 7 taona ihany koa no niforonany tafika malagasy. Tsy ahivitsika isa-taona zany fa amin'ny taona 7 sy 20 izay diavintsika ty kosa dia tsy ahivitsika amin'ny fomba miavaka ny datiny 20 jiona. Miavaka tokoa raha samy fankarazana satria tsioka tena vao no ianatsika ary ainga vao ihany koa no manosika sy mandrisika atsika. Hitataratra ampahibe maso izany raha tsy teny afa-tsy ny fiverenan'ny fiainana malagasy amin'ny laoniny satria efa mizotra makany amin'ny filaminana sy fandriam-pahalemana tokoa ny fiainana andavanandro. No izany dia afaka miara-mankalaza ny asaramanitra amin'ny fifaliana ny vahoaka malagasy. Afaka mankalaza ny 20 jona ihany koa amin'ny mpitoniana. Ary isika rehetra dia ankalaza izany anatin'ny fifankatiavana, anatin'ny firalahiana, anatin'ny firaisan-kina. Malagasy aho tia fandrosoana, tia ny tanindrazako. Izany no loha-hevitra entina manatanteraka ny fankalazana ny filoham-pirenena amin'ity taona ity. Mialohan'ny zavatra rehetra dia ny maha-malagasy no voizina aloha. Miantso ny ampotsika sy ny fitiavantsika ity nosy mamitsika ity zany. Miatomboka amin'ny fanajantsika ny sainam-pirenena. Miatomboka amin'ny fandalantsika ny soatoavina malagasy mba ho fanomboana sady ny fampandrosoana izay anjarako izaho sy ianao. Tsy anjara ndraikitsy ny folo alindahy irery ny fampandriana fahalemana. Miantso atsika rehetra koa mba hifandray tanana hatrany ho amin'ny fampandrosoana any Madagasikara. Ho atsika folo alindahy manokana kosa dia lahara-pamehan'ny fitondram-panjakana ny filaminana maritra koa alao ery ary aza mikely soroka hanompo ny vahoaka malagasy, hanompo ny nosy malalatsika, tsy akahafahandreo mpiray tanindrazana amintsika mianoka tanteraka amin'ny filaminana ahafahan'izy ireo miasa ampanotoniana sy anatin'ny asa fampandrosoana izay miandry azy ireo. Eto am-pamaranana dia mirary antsika mianakavy ankalaza finaritra izao asaramanitra izao ary mba iraikitra ao ampotsika hatrany koa ny fitiavan-tanindrazana sy ny fanandran-tanavo an'ity Madagasikara mamitsika ity. Ho fanamarihana ny fa 17 taona niverenan'ny fahaleovantena hatrany, nahazo fanafoanan-tsazy ireo voasazy latsaky ny 7 andro. Ankoatra izay, nomena 420 ora fialan-tsasatra ireo mpitandro ny filaminana mpandray anjara tamin'ny lanonam-panjakana androany. Ny rary fahasalamana ho an'ireo manamboninahitra naratra nandritra ny fanazarantena ihany koa ny ministry ny fiarovam-pirenena tao anatin'ity kabary ity hatrany. Fahafapo ireo nanatrika ny matso teny Mahamasina tamin'ity androany ity mankasitraka ny fepetra izay niraisin'ny mpitondra manoloana izany. Miantarandriana.
tena nafinaritra ka. Tena nafinaritra amiko zao zao avy any atsimo any avy any Amboasary Sud. Dia le fanomezany filohan'ireny fiara tsy mataho-dalana indrindra fa ireny hélicoptère vaovao regny. Zay manko amin'ny toerana Bédale dia tena mankasitraka an'ilay izy. Tena mana tena zato isan-jato mihitsy ka amin'ny fanomezany an'ireny fitaovana ara-perisa regny mba hampilamina ny toerana zay Bédale. Nafinaritra miova betsatra ny isan-taona mihitsy fa démonstration tena nafinaritra miampy an'ilay hélicoptère sy ilay avion tonga ilona satenana fa mety mba hoe tsara mila mirafy fahafaneny. Mahazava-dehibe an'ilay tandro filaminana mena fitaovana dia mba afaka daholo zany ny asan-jilasy ny asan-dalo sy ny rehetrarehetra raha ohatra hoe hoentina hitraika amin'izay ilay fitaovana rehetra. Nafinaritra ny fankalazana teto Mahamasina androany dia ilay matsy lehibe ary mankalaza ny vetisisy mahafinaritra be ilay vetisisy. Tena milay be aloha tena gasy e. Milay be vitina ny zanskely na ny zavatra rehetrarehetra na nenina mipetrapetsaka daholo zay zao malagasy dia arak'izay tsara zay. Isan'ny fanehoan-kevitry ny olon-tsotra nanatrika ny filatroana teny Mahamasina izay maneho ny fahavononan'ny fitondram-panjakana amin'ny fanamafisana ny fiadinan'ny tsy fandriam-pahalemana kosa ny fampitaovana nataon'ny mpitondra hoy ny hafa. Je suis vraiment impressionné par la qualité d'organisation. Tena gaga izahay amin'ny kalitaon'ny fandaminana ankapobeny. Tena tsara ihany koa ny seho isan-karazany teo ary hita fa tena manam-pitaovana sy ny homana tsara izy ireo. Miaraba ny filohan'ny Repoblika ny tenaka tamin'ny nahatotosana ny fankalazana androany. Ny olona voalohany aloha tsy tena tian'ny olona président ary le olona ngamba tsy nisy olona ohatran'ireny efa ela dia ela ary zavatra mahafinaritra ny fitaovana rehetra raitra dia rehetra miova zany zao le Madagasikara miova amin'ny fampandroana ka mahavelom-bolo amin'izay zavatra zay. Tsy eo an'ny ampiao fitondram-panjakana barita président Andry Rajoelina amin'izao fotoana izao ny zavatra rehetra izay nanaovany velirano hatramin'izay. 100 andro namena amin'izao fotoana izao tonga faharevam-pena 7 taona rehetrareo dareo fitiavan'ny olona ary fahatongavana le fitaovana hatrany amin'ny tonga koa zany zao nitafika anabakabaka reo angidibia reo ropanina ngamba iroso amin'ny sécurité amin'izay. Ny antsika no nahatongavako na eo aza ny andraikitra any misaotra ny président misaotra azy amin'ny zavatra naseho teo reny satria ezaka fandaminana amin'ny firenentsika angamba. Ny aloha dia mahatsapa fihetseha-po-goavana be mihitsy ako nanatrika an'ity matso tamin'ity 2024 ity satria tena zava-baovao tanteraka ny hita androany ankoatra ny défilé militaire mahazatra sy ny fanehoana an'ireo fitaovana mahazatra ireo dia nisy an'ireny fanehoana io masom-bahoaka fa tsy anaiky lembenana intsony ny mpitandro filaminana eo anatrehan'ireo atao hoe tsy mataho-tody mpamon'olona mpangalatra mpanao asan-dahalo fa miara-mientana daholo ankehitriny na ny miaramila tanety na ny mitondra fiarakodia na ny angidy-by mpandahalo zay mpitondra mpanome baiko reny no tena tokony enjehana mafy mihitsy ary hitako zareo efa manao an'izany efa miady amin'izany ary mendrika ny hotohanana mafy. Dia rahabaina azy zany rahabaina koa ny folany tanana taon'izao reny fa izaka lehibe ny vita ary mety fiderana ny filohan'ny Repoblika amin'izany ezaka izany. Fety nafinaritra ohatran'ny fety rehetra fa saingy nampiavaka azy kosa hitantsika angamba ireo fitaovana bedabe izay novatsian'ny filoham-pirenena amin'ny folo alin-dahy satria tsy fetin'ny fahaleovantena fotsiny izy ity fa fetin'ny folo alin-dahy mihitsy ary anisany hipetrahany atao hoe fiandrianam-pirenena na azy fitaovana vaovao izy ireo izay fitaovana raitra dia raitra tokoa hisaorana ny filoham-pirenena na nome zany mino manantena ny vahoaka rehetra tsy mandadiarona fa hanomboka
isy mifandripahalemana eto Madagasikara ary vetivety ho fampandrosoana rehefa mipetraka izay fandripahalemana izay ka dia makasitraka indrindra ny matofoloha tamin'ny fanomezanaovandreo fitaovana rehetra dia rehetra tokoa ho an'ny folo alin-dahy. Raha ny hita tety an-toerana fenopika ny kianjan'ny Mahamasina nanomboka ny maraina fa tongavana izay maneho ny fitiavan-tanindrazan'ny Malagasy. Fanao mafisina ireo paikady fanarahamaso tamin'ny alalan'ny caméra de surveillance izay napetraka manerana Antananarivo renivohitra raha ny fanazavana azo ho an'ity androany ity mampeno rikotarsan. Nizotra tampilaminana ny lanonam-panjakana fetim-pirenena Malagasy ho an'ny tao Mahamasina ny tolakandro teo. Tontosa avokoa ireo fampisehoana maro isan-karazany nanamarika ny fankalazana. Namafisina hatrany ireo paikady fanaraha-maso tamin'ny alalan'ny caméra de surveillance raha ny fanazavana azo. Ny zavatra sokatana aloha zany dia vomarina teto amin'ny caméra ny fihetsika olona rehetrarehetra izay miditra ato amin'ny Mahamasina zany ary koa ny fifamoivoizan'ireo tomobila rehetrarehetra izay miditra ato Mahamasina. Ny remarque aloha zany mbola tsy misy satria voara-maso tsirairay daholo ireo toerana rehetrarehetra eto na dia raisitsika fotsiny azy zao eto amin'ny gradin eto dia azontsika jerena isan'olona mihitsy ahoana ny fihetsika olona rehetra mipetraka amin'io gradin io. Ka tsy vitany eto amin'ny eto toerana eto zany jeren'ny caméra fa amin'ny gradin koa zany dia misy mpitandro filaminana eny antsefatsefan'ny olona eny manara-maso ny fihetsiky ny olona tsirairay avy. Tsy vitany androany fa ny resaka sécurité zany na eto Mahamasina na manodidina Mahamasina zany dia tsy misy ahina ho an'ireo vahoaka Malagasy izay manatsika ny fetim-pirenena androany. Tsy janona treo fa hitohy hatrany aorian'izao fety izao ny fomba fiasa tahaka izao mba hametrana ny fandriam-pahalemana maharitra ho hatrany ny fanazavana. Favorilanina ny vahoaka tetsy amin'ny kianjaben'ny Mahamasina androany vahoaka maro no tonga nanatrika ny fotoam-pankalazana izay niavaka noho ny fahita isan-taona Henri Florian. Nanomboka tamin'ny valora maraina no efa nitanjozotra namonjy ny filarana tetsy amin'ny kianjaben'ny Mahamasina ny vahoaka androany. Zava-dehibe ho an'ny vahoaka ny maso tahaka izao raha ny fanazavan'ireo olom-pirenena tafaresaka tamin'ny mpanao gazety Nicole TV FM. Ankoatra izay, samy mitondra sakafo maivamaivana ihany koa ny vahoaka teny an-toerana. Mazava-dehibe azy no sady fanitaran-tsaina moa eto amin'ny firenena koa dia mba mila mahalala zavatra ianao amin'ny fihetsiketsiky ny tafika ohatry dia mba misy etrehanao fiainanao andavanandro. Amin'ny ankapobeny aloha fa azo voany milamina ny vahoaka koa zany efa ao anatin'ny fanarahana ny fandaminana. Zesta danay dia tsy nanomana be zay fa taty vao vy lasary fotsiny dia motoka Tamty zay vao nandeha dia maty jere vatana filoham-pirenena aloha jeny voalohany eto dia koa ny mba te hijery hoe zay vao hijery makatra hafa ihany ny mijery vatana satria taloha zao amin'ny tele no mijery dia hafa ihany zany hoe ianao amin'izay no mahita fa tsy tantarana sony. Tanendrarona ohatra itosy dia ainga tany tsy dia ela fa efa tamin'ny fefando eo ngamba ny ainga tany. Fifanahita aloha reto fitaovana maro be eto aloha hatreto fa ny ao anatiny eo mbola tsy fantatra hoe anasehoana mitondra ny ankizy koa dia mahita zava-baovao foana isan-taona mino vaovao kosa tsy mifiloha. Ny mahazava-dehibe azy dia fijerevanao na izao manamboninahitra mianjaika be dehibe izao ara dia efa tanjona anankiray ahafantarana hoe misy fivoarana Madagasikara dia sady zay koa fanehoana fitiavana tanindrazana amin'ny indrindra fetim-pirenena koa aty. Zay tamity zao zay efa nijery maro dia filaminana moa dia milamina tsara dia filarana tsisy mikorota fa milamina tsara. Manokana aloha dia mbola hitako milamina izy hatreto na ny fandaminana ny vehivavy sy ny lehilahy tonga dia efa mipetrapetratra ngamba mety efa nomana hatramin'ny fahaela ngamba aloha tamin'ity filarana ohatrany tsy dia nisy filaminana ohatran'izao ny fahitako anazy tamin'ny taloha.
efa mpijery match foana fa zao indray avao miverina mijery satria ilay taloha tsy dia tsara ilay izy fa zao hitako hoe tena mahafinaritra sady tena vaketsaina mihitsy ilay malagasy fa tena tsara. Tonga eto amin'ny fotoana ny dokavarotra isika aoriana izay ny atantsika mahakasika ny fankalazana tamin'ity androany ity teo amin'ny faritra ivelana Antananarivo renivohitra. Eo ihany koa ny kanina 2024 izay fiomanan'ny Baren'i Madagasikara izay eo amin'ny Hirondelle du Burundi. Rehefa avy eo ary. See, I was pissed at you. I was mad too. Now here's what I'm gonna do. Remember all the good times that we shared. You better remember everything that we did together. If we can work it out, girl, there is no doubt. You know I've had some doubt. I know our debt to love has been paid. I paid that bill. 'Cause you're my best friend to the end. Chez Total, on en fera toujours plus pour vous. Total, partenaire du football africain. Yes, we can! Yes, we can! Mitombo afoloen'ny bezon data teny maneto an'le anarano mivatana reo lalao rehetra mandritra ny kanina dia zareo amin'ireo namanao ireo fotoana mampangitakitaka rehetra 50 mégas ny atoandro à 500 mégas ny alina arivo ariary foana ny vidiny tsindrio ny dièse 322 étoile 6 dièse. Vous aussi, préservez votre patrimoine avec l'assurance incendie. Art, vivre et entreprendre en toute sérénité. La vache qui rit, ça demande cire. Nous m'en pas au tout valérie. Mis calcium, 6 vitamines, arferayan Q. Mas fafnaretanirin akis. Et fananlebeyan Q. La vache qui rit, ouf nation tout loin de nous. Fa ny an'iozatsika ny vaovao kosa indray dia niavaka ny fankalazana ny faha-5 taona niverena ny fahaleovantena ho amin'ny faritra ivelana Antananarivo renivohitra tamin'ny ity androany ity. Ny antsipiriny izay zay Gaëtan Mandriatsilavo. Fifampizarana, fiarahan'ny faly, mato sy ny maro hafa, ireo no nataony maraina teo an'ireo commune sy distrika ivelana Antananarivo renivohitra. Teto amin'ny kianja Masindray no nitanterana ny matso ho an'ny avaradrano. Nahitana solotena avokoa ny commune 40 mandrafitra ny distrika, ny mpianatra, ny mpitandro filaminana, mpampianatra sy ireo ratsamangaika mandrafitra ny fitantanan-draharaha eo anivon'ny commune sy ny distrika. Miaraba ny malagasy rehetra zany tratran'ity fitsingeretona na zahoantsika amin'ny fahaleovantena dia ny faniriana dia enganemba ho tratran'ny 80 taona indray amin'ny fahaleovantena izay fanamby lehibe napetraka amin'ny filoham-pirenena
ahafahana mametraka marodrefitra ao amin'ny fampandrosoana atao eo amin'ny vahoaka. Nampiavaka azy angamba dia mba niova tatia amin'ny faritra izay sambany zany tao amin'ny tantara no teto Masinay no raisina ny matso. Dia ny faharoa karazana ny fetim-pirenena no ahitana hoe ny voatra ve ny tanàna, ny voatra ve ny fampandrosoana teo amin'ny faritra vahoaka. Lamina ihany koa ny fankalazana ny fiverenan'ny fahaleovantena teto Talatamaty, fotoana na ahafahan'ny tompon'andraikitra nanao jeritodika sy nanolotra loka ho an'ireo fokotany mendrika. Tena hita fa tena niova mihitsy ny malagasy tao anatin'izay indrindra tao amin'ny fidarana satria dia nanomboka nihetsika daholo ny amin'ny firenena rehetra ary dia faly daholo ny olona. Mbola tsy sorti raha teto Talatamaty satria raha ohatra ka taloha adaretsaka fifaneo ny filaharana dia tamin'ity naharitra ara-dandray sasany zany hoe tena be da be mihitsy ary raha atao mikajikajy dia intelo amin'ny mpandray anjara ny tonga nanafitra izany dia faly satria zava-dehibe amiko hoe mihaino ny tenin'ny tonga zany ny vahoaka ary dia tonga ny famevoninahitra sy tonga ny nampiseho izany fitiavan-tanindrazana izany. Dia faly izay Talatamaty nietsika rehetra moa fa napetraka teo ampiretan'Andriamanitra mbola apetraka ampiretan'Andriamanitra satria amin'ity alina ity mbola isy ny balle populaire sy ny fiarahana manao podium amin'ireo vahoaka rehetra eo ka dia isaorana ny tompo dia mirary fitsamana antsika mianakavy. Iraisan'ny rehetra amin'izao fankalazana ny 750 taona ny verenan'ny fahaleovantena izao, ny fiarahabana sy ny firariantsoa ho an'ny vahoaka malagasy rehetra, mbola mitohy ny fety sy ny fiaraha-mifaly ao anaty filaminana tanteraka ho an'ireo distrika ny lalovana ahafahana manamarika ny androandroany. Fa ao anatin'ny fankalazana ny fetim-pirenena isika izao miala voly sy mikorana ny rehetra mandravaka ny fefin'ny zaridaina etsy Analakely ny trano evan'ireo mpakasary sy mpanao fesipentina fanadina. Samy tsy diso anjarany rehetra amin'ireo fialamboly maro hita etsy Analakely. Trano eva mahery ny 30 mikirakira sary pika sy ny hosodoko amin'ny tarehy. Efa ny taona maro no nisian'ireo trano eva ireo rehefa fety. Misy amin'ireo olona tonga any an-toerana no maka sary amin'ny trano eva misy ravaka isan-karazany atao fahatsiarovana na eo ary ny firoboroboan'ny teknôlôjia. Oharina amin'ny taona 2024 ny hena ny mpanjifa raha nambaran'ireo mpakasary. Mampiavaka ilay fakantsary ety Analakely aloha zany dia mazava be hoe matetika ny olona mitondra ny zanany dia ilay sary pika zany hoe sary souvenir. Io zany sary ray tsy miverina amin'ny fiainan'ny olona ilay izy fa matetika ilay sary matetika telefôny na selfie matetika reny sary tsy voasasa reny. Tsy sasany reny fa zista hoe alefa amina FB ohatra izany fotsiny fa hafa mihitsy ilay sary pika zany. Hoe sary souvenir mipetraka ho an'ny taranaka fana mandimby any arina. Efa tradition zany, efa soatoavana ho an'Antananarivo ilay hoe maka sary aty dia tsy manakana ny olona tsotongo izay fa ny zava-misy fotsiny dia hoe indray ny olona efa hoe ny telefônina dia efa mahavita azy. Dia izay no misy fiantraikany kely aty aminay. Fa ilay niresahanao ino zany azy tsy manala ny maha-professionnel amin'ny mpakasary iny. Mahaliana ny ankizy ny hosodoko amin'ny tarehy na ny fesipentina, sary isan-karazany no hisafidianana amin'izany. Ny antony mahatonga an'ilay olona misafidy an'ilay fesipentina zany ilay izy sary dia mahasarika olona atao amin'ny ilay ankizy zany tena voasarika ilay izy ho an'ny ankizy. Mandinina 2,000 ariary hatramin'ny 5,000 ariary ny hosodoko amin'ny tarehy, 500 ariary kosa ny sary pika. Mampifalifaly ny ankizy sy mandrakitra izany an-tsara ireo ray aman-dreny amin'izao andro fety izao. Kanina 724 manampitombo ny bareny Madagasikara manoloana ny Hirondelle du Burundi hoy ireo mpakafy baolina kitra amin'ny fionana izay ho ataon'ny rontota izay ho tanterahana rampitsionina saina. Ho tanterahana rampitso ny lalao faharoan'ny bareny Madagasikara amin'ity kanina 724 ity izay tanterahana any Egypte. Ny Hirondelle du Burundi ho ifampitana amin'izany. Ambony ny herijika ho an'ny bare ahafahana mahazo isa 3 amin'ity fionana ity hoy ireo mpankafy baolina kitra tafaresaka tamin'ny mpanao gazety androany. Mandresitsika ka mandresa rosa raha eo tsika. La renina kely zao leo amin'ilay défense dia ilay loha laharana mila soloana. Tona ilay ray izay reo fanatsarana kely hitako izay.
toko zakatsika raha misy fanovana kely zao hitan'ny mpanazatra tsara ngamba lesiko tamin'le première match iny. Ny pronostikako rapide zao Roa Ray baolina. Mafimafy ihany aloha le Burundi. Tsy tsy holan'le gasy fa mety sahala ngamba mety vitatsika aminao. Le zay atsika zany tokony atao tsara fa le Burundi matanjatanjaka kokoa izy raha oharina amintsika dia tokony atao mafimafy kely tsika. Za zany raha ny hevitra manokana zany eo amin'ny Roa Ray maharesitsika satria efa mijoro Morel amin'io ny entraîneur atsika koa zany tsy maintsy efa nahita le lesika kely tamin'iny le nanao sala tamin'ny Guinée iny dia za zany ambony be moralaka fa maharesy Roa Ray tsika. Tena mila mafisina kely zany le défense ohatran'ny sokatra be loatra le défense ty zany dia ohatran'ny tokony amafisina kely. Défense zany tena olana teo. Ny attaque koa zany tsy tokony hitondra baolina any amin'ny surface loatra fa tonga dia manao 45-40 mètres zany tsika tonga dia mba manandrana aloha fa enjakenjany ihany koa ny Burundais zany amin'ny resaka aorina. Lesika ho tsaraina zany eo amin'ny ligne défensive aloha zany mila tsaraina. Tsy tokony tsara tena ohatran'le farany teo hoe en position de hors-jeu reto fa aloha avela amin'izao non. Tsy mila mitsara tena fa mila mailo foana anao ary tsy vitany mailo fa tsy maintsy manana karazana atao hoe précaution na prévention tena absolu ohatran'izay. Raha mipitso amin'ny 10 ora sy sasany ora eto an-toerana no anatanterana ny fiaonana eo amin'ny Barian'i Madagasikara sy ny Hirondelle du Burundi ao amin'ny stade d'Alexandrie Égypte. Fa iverenantsika ny fifanosehana ny seho teny Mahamasina io hariva io. Raha ny antotanisa voaray olona 12 no namony ainy, 10 amin'ireo vehivavy ary 5 kosa lehilahy vokatry ny fifanosehana teo ampidirana hijery podium teny an-toerana. Hatreto ihany koa olona 70 no naratra. Fanampanazavana. Ny zavatra tiana marena voalohany aloha zany dia ireo ilay fifanosehana zany niditra tao Mahamasina dia nisy an'iny lozan-tranga iny. Ka ny voalohanteny satria nisy ireo maty dia ny voalohanteny dia miara-mioro tanteraka amin'ireo izay manana havana nidona paorina zany amin'izao fotoana izao ny fitondram-panjakana manontolo ary mankahery ihany koa indrindra ireo izay maratra andala-pitsaboana ary mirary indrindra mba ho sitrana haingana izy ireo. Tiana marina fa nolay fifanosehana nahatonga an'izany vonan'ny tranga izany. Ankehitriny ako dia te hanamafy sady ihany satria amin'izao fotoana izao dia mbola misy ireo mijery ilay rindran-kira zany eo Mahamasina ka tokony rehefa mivoaka izy ireo dia mba mivoaka miadana sy mifanosika mba tsy hisy indray ny maratra na sanatria hisy ny maty. Amin'ny totalin'ny isa izay voaray teto amin'ity hôpitaly ity androany dia 570 izy ireo no tonga teto. Amin'izay 570 izay zany dia nisy 40 no maty ary 770 no andala-pitsaboana ary tiana marina nefa fa amin'ireo andala-pitsaboana dia misy ny maratra mafia nefa inona ary angatahana mba ho sitrana soa tsara. Tiana marina ihany koa fa raisy ny fanjakana an-tanana manontolo ny fitsaboana ireo marary rehetrarehetra ireo. Tsy misy vola paosy na ariary miala ny fanafody, ny fanaovana fitiliana, ny fanaovana ny radio sy ny scanner izay ilana amin'izany dia raisin'ny fanjakana manontolo izany rehetrarehetra izany. Eto am-pamaranana dia mbola tiako ihany manamafy indrindra
na amin'ireo izay nitondra paorina fa miara-mody tanteraka ny fitondram-panjakana ary ihany koa mirary fahasitranana tanteraka ho an'ireo marary dia miangavy an'ireo izay mbola mijery ny rindran-kira amin'izao andro izao mba tsy hifanosika intsony rehefa mivoaka. Dia izay namarina vaovao tamin'ity alina ity ankasitrany ianao nanaraka izany soa fa tsara daholo tompoko. La vache qui rit. Narainao teo ny vaovao miaraka amin'ny La vache qui rit. Au final, tu as tout le andronao. Le journal vous a été présenté par Aro, miaina sy miaro, mandry voniny vato. La 4G by Telma vous a présenté Ny vavao.